Toerana rehetrarehetra zay misy anao manona ny fiadanan'i Jesosy sahady izahay ho aminao sy ny ankohonanao ane izany. Mialohan'ny tena hanomboantsika amin'ny fotoana dia ndaontsika hivavaka avy hatrany mba tena hoe ho fotoana misy mifanatrehan'Andriamanitra izao fotoana izao ka ho anao any an-tokantrano any na eny an-dalana ianao na any am-pianarana tsy haiko izay toerana misy ianao dia atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia te hanentana anao sahady mety ezana araka ny fandaharana ka hatramin'ny farany tompoko fa tena tsy hanenenanao izany. Ndao ary tsika hivavaka. Mbola misaotra anao indray zahay Jesosy satria tena nomenao an'ity ora sy fotoana ity indray dia ilay fotoana natokana indray hanomponanao ao anatin'izao fandaharana natao ahiteranao izao. Apetrako ampelantananao Jesosy ny fotoana rehetra eto ho fotoana tena feno fanatrehanao tokoa ary ny zavatra rehetrarehetra zay ho apita amin'ny tsirairay avy eto androany dia mba tena voaray tsy izahay no mampita izany fa ny fanahinao zay mitoetra ao anatinay mihitsy ane no hikasika ny olona tsirairay avy ka na inona zavatra atao eto androany dia tsisy avy amiko na avy aminay Andriamanitra fa tena le avy amin'ny fanahinao mihitsy. Manatreny fotoana rehetra eto ianao Andriamanitra ary atolotra ao anao irery ihany ny voninahitra ny dera sy ny haja rehetra mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena faly be indray izahay androany miaraka aminao ao anatin'izao fandaharana izao dia mbola verika ihany raha mety aminao aza vela hoe andalo eo amin'ny lohan'ny masonao fotsiny izao fandaharana izao fa mety ezana araka ka hatramin'ny farany tompoko. Ny zavatra kely tiana hozaraina apitaina aminao indray amin'ity androandroany ity dia te hiresaka aminao manokana izahay manoloana ny fitiavana an'Andriamanitra manoloana ny fiverenana indray ao ambalan'Andriamanitra. Te hanentana anao tsy haiko mety efa mpino kristiana ve ianao manaraka an'izao fandaharana izao dia te hanontany kely hoe raha kristiana ianao dia ianao ve tena anisan'ilay tena hoe kristiana tena hoe iringiriny tena hoe mino an'i Jesosy tokoa ve ianao? Ny atao hoe mino an'i Jesosy mantsy dia mino fa izy dia Andriamanitra izy nahary izao tontolo izao ka te hampahery kely anao androany hoe amin'izay hoe maha-kristiana anao izay dia tsy haiko nisy fotoana ve ianao teo amin'ny fiainanao efa nisy fotoana latsaka ny ara-panahinao na ihany koa hoe nisy fotoana ve ianao mety hoe taitaibombina fotsiny manompo an'Andriamanitra satria mety hoe nanao soanao izy na hoe nanasitrana sy ohatran'izany dia tamin'izay fotoan'izay ihany ianao no tena nisaotra an'Andriamanitra tamin'izay ihany ianao no tena hoe nanome voninahitra an'Andriamanitra
dia ankehitriny mety hoe possible zany, mety hoe efa latsaka tanteraka mihitsy ny ara-panahinao. Ho anao ihany koa nefa mety mbola tsy mpino mihitsy ianao, mety tsy mbola fantatrao mihitsy akory azany amin'izany Jesosy zany, fa mety hoe reny sofinao fotsiny. Amin'ity androany ity aho dia tena te hilaza aminao hoe Jesosy ry havana dia tena tiantsika zanak'olombelona izy, ary porofon'izany dia nandatsaka ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izy. Misy fotoana tena manontany ary tena mbola mieritreritra mihitsy hoe za moa zany, fa iza moa zany zany hoe nandatsaka ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy noho ny amiko. Izy olona tena hoe tsy nanatsiny nefa nanaiky tena nokapohana, tsy napetramy tamin'ny toerana hoe mahazanak'Andriamanitra azy izy, fa tena hoe nanaiky nampijaliana izy noho ny amiko. Dia misy fotoana milatsatra maso mihitsy indraindray mieritreritra an'ilay izy hoe za nefa indraindray mbola mitoetra amina resaka ohatrany hoe fahotana, indraindray mbola manao zay zavatra ohatrany hoe mampalahelo ny fon'Andriamanitra. Dia nanomboka tamin'izay zany lasa tonga saina hoe Jesosy raha nity anahy dia tsy nitereny izy, fa tena hoe sitraky ny fony mihitsy ny nity ahy. Ka te hanentana anao koa za androany hoe ianao ange tsy toy izao raha tsy Jesosy misy fotoana koa tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy hoe misaotra Jesosy fa novonjenao fa raha tsy nivonjenao angambany mety efa maty ohatran'izay, mety hoe nandeha teny an-dalana teny dia mety fohan'ny tômôbila dia maty. Tao anatin'izay maty izay nefany dia mety avy hatrany dia tsy nandova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka te hanentana anao hoe ny ara-panahinao manahoana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Ho anao ihany koa izay mbola tsy manana an Jesosy, te hanentana anao androany raha mety aminao raisy Jesosy, fa Jesosy efa ho avy, efa akaiky ny farany ozy ny tenin'Andriamanitra. Ary efa ho azy Jesosy dia tena hoe hitsonga n'izay rehetrarehetra anazy, hitsipina n'izay anazy tsy anazy izy. Dia anao ve efa nisy fotoana nieritreritra teo amin'ny fiainanao hoe raha tonga zany Jesosy dia anisany ampiakarina ve ianao? Le ampiakarina mantsy tsy vitany hoe satria za nanompo an'Andriamanitra dia hoe ampiakarina ianao, na hoe za nge pastera, na hoe za nefa mivavaka le izy tsy vitan'izay, fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zay manao ny sitrapony iray izay any an-danitra ihany. Ka ianao amin'ny fotoana manao zavatra anankiray dia mety izy ianao tena hieritreritra foana amin'ny zavatra rehetra hoe sitrapon'Andriamanitra ve zao ataoko izao sa tsy sitrapon'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:14 dia hoe ho Jesosy taminy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makao amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Izany hoe tsy amin'ny alalan'ny harenanao zany, na amin'ny alalan'ny ray aman-dreninao izay mety hoe efa kristianina, na hoe amin'ny alalan'ny ray aman-dreninao na ny fianakavianao izay mety hoe efa manana an Jesosy no hidiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa miankina aminao ihany dia ny fanananao an Jesosy zany. Ka raha mety aminao androany, ndao tsika hiverina indray ao ambalan'Andriamanitra. Mety izy ianao tena hiverina ao ambalan'Andriamanitra. Raha taloha ianao tena isan'ny olona mazoto mivavaka satria mety hoe anisan'ny nandray fahasoavana, dia teny aminao fa zao fahavelomana an'izao dia efa fahasoavana. Ka mety eza foana ianao hanompo an'Andriamanitra foana fa efa ho avy Jesosy. Ka raha androany dia androany raha Jesosy ny tonga dia efa niomana ianao dia anisan'ny ho ampiakarina. Zay angamba ny teny kely netiko hoe mba nampaherezana antsika. Foy kanefa ninoko hoe nandraisanao zavatra izay teny izay tena za misy fotoana mieritreritra ihany koa hoe inona mahatonga ny olona marobe indraindray mbola hoe tsy mino an Jesosy. Dia te hizara aminao Jesosy tena tianao ary efa ela be mihitsy izy niandry anao. Fa ary Jesosy tsy tena mahafinaritra amin'ilay izy zany, ny olombelona mety hivadika aminao ihany. Raha mametoky anao ny olona anankiray possible mbola mety hivadika aminao izy ao aoriana kely ao rehefa misy zavatra tsy dia tiatiany ataonao. Fa Jesosy kosa tanisao ange hoe firy inona avy ny fahotana tena ataoko hoe fahotana mahafaty efa nataonao teo amin'ny fiainanao fa tena tsy niaohatra Jesosy namindra fo tamiko sy namindra fo taminao. Zany no mahatonga anao mbola velonaina, tsy mividy rivotra ange anao fa miaina maimaim-pony. Izay no tiako zaraina aminao hoe Jesosy tena tianao izy dia tiany ho tsapanao zany izay fitiavana ngeza be tao aminazy zay hoe anaka za nge tena tianao ka manoloana an'izay dia inona kosa ary no avalintsika amin'i Jesosy. Inoko hoe tsy voatanisanao ny sorehetra nataony
dia aza negligena ilay izy na hoe aza maivanina aza maivanina hoe zay fotsiny fiainanao dia zay fa androany mety izy ianao tena hanompo an' Jesosy amin'ny fonao rehetra mihitsy fa Jesosy tena tianao mety hoe voninahitra ihany koa ve mahatonga anao tsy mandray an' Jesosy ohatra na ihany koa hoe voninahitra koa ve mahatonga anao mbola miozongozona ny tena ra-panahinao tsy mbola mahasamijoro tsara hoe kristiana ianao tsy mahasamijoro tsara ianao hoe manana an' Jesosy fa indraindray ianao rehefa eny amason'olona ohatra hoe eny amin'ny olona tsy mpivavaka sy ohatran'izany dia ohatra hoe menatra izany ianao indraindray mety hoe voninahitra za te hanentana anao raha nisy ane anisan'ny olona mba nanana voninahitra dia Davida ane mpanjaka kanefa tsy nasakana tsy nanompo an' Jehovah Andriamanina izany anisan'izay manana voninahitra izay ihany koa tantaran'ny Zakaiosy anisan'ny olona tena nanana ny maha-izy azy izy fa no le fitiavana tao anatiny no le etaeta sy fahaterena tao anatiny dia tsy nampaninana azy nanetry ny tenany mihitsy izy niakatra teny ambonin'ny hazo taiza teo amin'ny fiainana moa nisy hoe olona manam-pahefanana ohatr'izany hoe nianika teny ambonin'ny hazo ony fa vokatry le fahateren'le fitiavana loatra dia tsy niraraha intsony hoe zange olona ohatran'izao dia ianao koa tiako mba ohatran'izany tsy hoe tiako moa izany fa tadiavin'Andriamanitra mihitsy ianao ohatr'izany hoe anombo ny nofinao tanteraka mihitsy ianao tsy miraran'izay voninahitrao izany ianao fa Andriamanitra tsy nirarahany voninahitra teo aminy tsy niraraha mahay Andriamanitra azy izy fa nanaiky nanetry teny izy dia namindra fo amiko sy namindra fo aminao ka androany ndao tsika an'olo tena indray ndao tsika hiverina indray amin'ny fitiavana an' Jesosy dia ndao tena hiteny amin'i Jesosy tsika hoe Jesosy tena terizo aho anao aza vela hiverin-dalana tsony Jesosy dia terizo Jesosy ny amin'ny fitiavana anao raha mety aminao ange dia akipio ny masonofinao dia ndao tsika hivavaka dia raha mety aminao dia tena le ao anatin'ny fonao mihitsy loharo androany omeo an' Jesosy hoe Jesosy za vonona ny hanompo anao ho anao ihany koa nefany raha ohatra ka hoe anisan'ilay olona mbola niozongozona ianao sady tsy mafana ianao tsy mangatsiaka ianao fa matimaty ny ara-pananao ohatrany hoe fahazaranao anao fotsiny makany am-piangonana mamaky tenin'Andriamanitra ohatrany hoe lasa ohatr'izany le izy androany te hanentana anao ndao tsika hiverina amin'ilay fitiavana voalohany ndao tsika hiverina indray ao ambalan'i Jesosy ndao tsika tena ilona ao anatin'izany hoe fitiavan'i Jesosy hiverina indray amin'Andriamanitra tahaka ny tiavany antsika izay tsy miova mihitsiny Jesosy indreto izahay androany manompo anao indray indro izahay hiverina indray ao an-tongotrao ary raha misy Jesosy mety hoe fisalasalana firorontsaina nisy teo amin'ny fiainanay dia tena mbola hifonako aminao hatrany izany amin'ity androandroany ity tena mifona aminao Jesosy mahalohana an'izay rehetra mety hoe nananako tsiny indraindray mety ihany koa hoe nisy fotoana nanao fahazarana teo amin'ny fanomponanao tena hifonako izany fa amin'ity androandroany ity dia vonona ny tena hanompo anao hiverina aminao tsy vadika aminao amin'ny foko rehetra ndao tsika anao hira fiderana anankiray dia ambaratsika mihitsy hoe Jesosy terizo ao anao fa nasarotra aza dia tsy ala aminao zahay aleluia nasarotra aza Nasaruchaza nilalana makani makani andani chani nafise chana simachula luvaku sasakana Yes.
hanatrana ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia ndao hamafisitsika hatrany antsika tsy ala amin'i Jesosy izany na inona mitranga tikanao e ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy izany tena izany mamiko e ataovy tena le ao anatin'ny fonao mihitsy no ambaranao amin'i Jesosy amin'ny androandroany ity malala ny foko ianao Jesosy io tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany dia tsika sy anao hatramin'ny farany foko izay maminy foko ety dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao sao tsy alaminao nafaly ao nalahelo ao telefony anao narary ao naniao tsy nilaozanao ka ity ao mivoaky fanao anao hatramin'ny farany tikanao e tena mamiko e tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy io tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany dia tsika sy anao hatramin'ny farany Amen. Jesosy atena hatramin'ny farany
Saotra betsaka Jesosy tamin'ny fotoana nafanainana mafy teo fa zay tokoa Jesosy dia tsy ala aminao mandra-pialan'ny fofinainay. Jesosy tena mbola mitsimitsahatra izahay, mankasitraka, tena misaotra anao misaotra fa tena tsy ala aminao zahay, tsy vadika aminao zahay, fanaradianao hatramin'ny farany. Mankasitraka anao Andriamanitra, averina aminao hatrany ny dera ny aja ny voninahitra, amin'ny anarany Jesosy. Amen. Tsy haiko hoe inona ny zavatra tsapanao tao anatin'izay hira nataontsika teo izay sy ny teny rehetra izay nambara-teny aloha. Fa za manokana dia tena te hilaza aminao androany hoe aza manaiky miverin-dalana izany intsony rehefa nandray an' Jesosy ary aza manaiky ozongozon'ny zavatra hafa aza manaiky ozongozon'ny volana hoe zavatra ohatran'izany. Fa tena mijoroa hatramin'ny farany manompo an' Jesosy hatramin'ny farany dia entina indray anaovana mandra-piona velomanao amin'ity androany ity dia hira mahafinaritra be indray ho fanamafisantsika hoe tiako ny miaraka aminao Jesosy ary za tsy vadika aminao mandra-pialan'ny fofinaiko fa noho ny asa izay efa nataonao
dia mametraka mandrapiona amin'ny manaraka indray tompoko mandrapiona